fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay. Ny fotoana efa mazatra-tsika ao atokatranao amin'ity ora ity dia ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny fandaharana fanjavana zava-miafina no arahanao eto amin'ny fahitalavitra miarabanao izahay ampifaliana no androsoana ao atokatranao ampifaliana ihany koa no analorana an'izao fandaharana izao isorony avy indrindra manome antsika tombonandro nakasitrahana hatrany isika izay efa mpanaraka an'ity fandaharana ity raha mbola misy namanao tokony hijery na anaraka an'izao fandaharana izao dia azonao atao ny miantso anazy fa efa anomboka anapirofo ny fahatanterahana ireo faminaniana izay efa tanteraka sady voasoratra atao anatin'ny boky ny faminaniana na atao anatin'ny baiboly ampiasatsika anapirofo an'izany isika ary ao amin'ny apokalipsy toko 17 hatrany no fanjavana arahantsika raha sambany kosa ianao androany no manaraka n'ity fandaharana ity mbola tsy nahita anareo zavatra rehetra sy ireo pirofo rehetra efa noentina teto hatram'izay dia mbola maro ny zavatra ho ampafantarina anao ary azo lazaina hoe mbola maharaka ianao raha mbola izao vao anaraka ireny fanjavana ireny ihany koa dia efa ezahanay ny mamitina anazy ao anatin'ny CD mba ahafahantsika izay tsy naharaka ahita anareny pirofo rehetra ireny satria efa nazavaina teto ny apokalipsy toko 9 eo amin'ny 10 sy ny faraika 10 izay miresaka an'ilay kintana marehatra toy ny fanilo latsaka tao amin'ny loharano sy ny renirano ny anaran'ilay kintana dia nantsoina hoe poizy mangidy ary izany anarana poizy mangidy tafiditra tao amin'ny loharano sy ny renirano izany no nahafatin'ny olona rehetra araka ny voalaza tao amin'izay apokalipsy toko 9 10 sy ny faraika 10 izay zava-miafina izany ary ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia nambarany mpamonjy hoe natao ahafantatra ny zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra fa ny olona tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay kosa dia mijery mandrakariva ihany izy fa tsy mahita ary mandre mandrakariva ihany fa tsy mahafantatra lioka toko 9 10 no ahitantsika an'izany nambara ny mpamonjy izany ianao zany raha ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao zava-dehibe ho anao sy ny ankohonanao ny manaraka an'ity fandaharana ataona ity ary tsara ny anamariana hatrany amintsika izay mijery fa ny zavatra rehetra hoentiko eto dia misy pirofo eto am-pelantanana avokoa azontsika jerena azontsika arahana tsara ary afaka mividy amin'ireny pirofo ireny ihany koa isika satria misy amin'izy ireny amidy eny amin'ireny toerana fivarotam-boky ireny ka afaka manaraka sy mijery an'ireny pirofo ireny isika zay no ela fa iroso ao anatin'ny fanjavana sy ny toyany ao apokalipsy toko 17 manomboka amin'ny 10 faraika 10 izay miresaka ny asan'ilay bibidia faharoa mpanompon'ny dragona nisy ny bibidia voalohany tsy iverenako intsony fa ireny efa nazavaina ireny fa eto kosa dia fanjavana ny asa nataon'ilay bibidia faharoa no averiko ovakina na dia efa novakina foana ary izy ity tao anatin'ireny fanjavana efa lasa ireny dia tsara ny amakina anazy androany no ireo olona izay mety sambany androany vo anaraka apokalipsy toko 17 andininy fa araika 10 ka hatramin'ny andininy fa 17 no ovakiko amin'ny baiboly dika tenin'ny FFPM no makiko ny teny voasoratra fa ianao kosa ao atokantrano afaka mamaky amin'izay dika teny eo am-pelantaninao toy izao ny vaky ny teny
ritako fa indro nisy bibidy iraiko miakatra avy tamin'ny tany ary nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidy voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mban'izay moniny eo dia asany miankohaka alohan'ilay bibidy voalohany izay efa sitrany tamin'ilay fera saiky nahafaty azy ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ao amin'ny tany eo mason'ny olona azy ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidy sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidy izay voan'ny sabatra nefa velona ihany ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidy izy mba ateniny sarin'ny bibidy ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloanany sarin'ny bibidy ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena na malahelo na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na ny isan'ny anarany ny asa nataon'ilay bibidy faharoa mpanompon'ny dragona izay novakina tamintsika teo izay zany hoe ao anatin'ny fanozavana ny asan'ilay bibidy faharoa mantsy itsika io fa ny asan'ny bibidy voalohany dia efa nazavaina teto nandritra ny fotoana ela ny bibidy voalohany dia ny fanjakana romanina no entin'ny amperora ny bibidy faharoa dia ny fanjakana romanina no entin'ny fahefana papaly zany hoe ireo no bibidy roa mpanompon'ny dragona araky ny fanazavana avoaka ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ka ny asany ataon'ilay bibidy faharoa sy ny endrikendrik'ilay bibidy faharoa izay novakina teo izay araky ny fanazavaiko omaly ny sary hita eto amin'ilay bibidy faharoa dia misy itovizany amin'ny zanak'ondry izy manana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy etsy andan'izay nefany miteny tahaka ny dragona izy ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidy voalohany dia asehony eo anatrehany omaly dia nanazava tamintsika ny kodin'ireo sary hita amin'ilay bibidy faharoa ireo ny kodin'ny tandroka dia maneho mpanjaka fahefana mahampanjaka zany ny kodin'ny tandroka Daniela 7:7 sy ny Apokalipsy 3:10 no ahitantsika an'izany kodin'ny tandroka izany ny zanak'ondry na ny mpamonjy dia manana an'izay tandroka roa izay voalohany ny mpamonjy dia nantsona hoe mpanjakan'ny mpanjaka ary faharoa nantsona ihany koa izy hoe tompon'ny tompo fa inona mampanjaka ny mpanjakan'ny mpamonjy eo amin'ny lafiny fifehezana ny fanjakana sy ny hery sy ny fahefana dia sady mpanjaka any amin'ny lanitra fonenan'ny avo indrindra any mpanjaka mpanjaka any ny zanak'ondry no mpanjaka mpanjaka n'ireo mpanjaka ety an-tany afaka mifehan'ireo mpanjaka rehetra ety an-tany zany zanak'ondry eo amin'ny lafiny ara-pinoana sy ara-panahy indray dia nantsona ihany koa hoe tompony tompony zanak'ondry satria ny mpamonjy ihany koa no lehibe afaka manjaka afaka mandidy afaka mandresy anareo fanahy rehetra izay misy eto ambonin'ny tany zany hoe mpanjaka mpanjaka izy amin'ny lafiny ara-pitondram-panjakana ary mpanjaka ihany koa izy amin'ny lafiny ara-panahy ity bibidy faharoa ity dia manana an'izay tandroka roa nanana ny zanak'ondry izay koa satria ireo papa izay nifandimby nitondra ny fanjakana romanina dia sady ny fe ny fanjakana rehetra teto ambonin'ny tany ny fe ny mpanjaka rehetra teto ambonin'ny tany izay no mampanjaka ny mpanjakana azy ary faharoa ny fe ny eglizy na ny fiangonana rehetra eran'izao tontolo zao ny fahefana papaly na ireo papa izay nifandimby zavatra maro zany resako zany ary misy porofo be da be eto ampelantanana izay fifehezany an'izao tontolo zao tamin'ny lafiny ara-panjakana izy ny lehibe an'ireo mpanjaka rehetra teto ambonin'ny tany mpanjaka mpanjaka ny anarany dia izy ihany koa no mifeny eglizy na ny fiangonana sy ny ara-panahy rehetra teto ambonin'ny tany tompony tompo ihany koa ny filazan'izay eveka ny eveka moa no ny antsona anazy tamin'ny anarana amboninahitra izay nanajana anazy sady nantsona izy hoe mpanjaka an'ireo mpanjaka no nantsona ihany koa hoe eveka ny eveka tandroka roa mitovy amin'ny ananany zanak'ondry izany nananany izany ry havana ao atokantrano ho atsika zany zavatra marina misy porofo zany resako amintsika izany akoatran'izay ny teny tahaka ny dragona ity
bibidia faharoa ity iny le fandraisako malo hoe tsy de ho azavaina lavabe izany sary itovizany am'le dragony zany fa ny dragona mihitsy ny nanome azy fahefana fa ny sary hita fahatelo de izao ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany de aseho eo anatrehany voalaza ao amin'ny boky mitantara ny asan'ireo mpitondra fanjakana romanina fa tsy nisy ny voasana tam'izay hery sy fahefana nananany empereur romanina ny hery sy ny fahefana no entin'ireo papa izay nifandimby ny fehezany an'izao tontolo izao raha ohatra ianao mila porofo misimisy kokoa mahakasika an'izany hoe mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo zany ny fahefana papaly de andeha ovakiko ny apokalipsy toko fafito amby folo fa ao manazava anazy tsara apokalipsy toko fafito amby folo de manomboka eo amin'ny andeniny voalohany no ovakiko eto de mety misy hodingadinganiko satria ny fotoana afana manazava foy de foy ny soramandry de toy izao ny am'ilay vehivavy janga de Babilôna izay mitaingina bibidia mivolonjaka ary tonga ny anjely ankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito de ny teny tamiko nanao hoe aviaty de asehoko anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny ranomaro de ilay ny jangajangany ny mpanjaka ny tany sady nataony leo ny divay ny fijangajangany ny mponin'ny tany de netiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy mitaingina bibidia mivolonjaka fenao narina fitenenany ratsy sady nanandro fito tandroka folo ary raha vehivavy de ny tafo lamba volomparasy-jaka sy ny ravaka volamena tsy vatosoa ary perily sady mitana kapoaka volamena teny an-tanany fa ny zava-betaveta dia ny zava-maloto momba amin'ny fijangajangany ary nisy anarina voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany atreo fotsiny aloha anaporofoko amintsika an'ilay hoe ny fe an'izao tontolo zao ny fahefana papaly sy ny fiangonana izay natsangany nandritra ny arivo-taona mahery misy profeta am-pelatanina de tsy nisy nahazo nanangana fiangonana akoatra ny fiangonana romanina izay rehetra te hanangana fiangonana afa akoatra ny romanina de tsy nahazo lalana fa ny anjiana ary nahazo anarina hoe heretika de novonona izay rehetra tsy nitovy finoana tsy nitovy firehana tam'izany finoana romanina izany eto de misy atao hoe vehivavy janga ny kodiny vehivavy de fiangonana raha vehivavy madio izy na vehivavy mivavaka tamin'ny mpamorona de atao hoe vehivavy virjina atao anatin'ny fanoharana fa ity de vehivavy janga ary ny dikan'le janga de nanompo sampy fijangajangana ara-panahy zany mazava be fantatry ny rehetra fa ny atao hoe mijangajanga amin'ny ara-panahy de manompo sampy ka ity vehivavy janga ity de nataona leony tovay ny fijangajangany ny mponin'ny tany de andeha tonga de dinganiko eto amin'ny andininy fahadimy amby folo ary izy tamiko ny rano efa hitanao zay hipetrahan'ilay vehivavy janga de olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny ary nitandroka folo sy ny bibidia zay efa hitanao de ireo no gnakahala ilay vehivavy janga ka atsinitsinina azy sy ampitanjaka azy ary hinana ny nofony ary andevona ny tenany amin'ny afo fa ny avo indrindra efa nanome fo ireo anatanteraka neviny sy fanara-tsaina ary anome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandrapatateraka ny teniny avo indrindra ary raha vehivavy ilay hitanao de tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany am'dika teny sasany de hoe tanàna lehibe mife ny mpanjaka rehetra eto an-tany ity vehivavy janga ity dia ilay fiangonana romanina izay antsoina amin'ny heviny anohatra ihany koa hoe Babilôna ilay fiangonana romanina zay ny fe an'izao tontolo zao nandritra ny arivo-taona mahery ka ny lehibena ny ray aman-dreny nitondra nyity vehivavy janga ity dia ny fahefana papaly de izay no nanaovana azy hoe eveka ny eveka akoatran'izay de ny fe ny mpanjaka teto ambonin'ny tany ihany koa izy de izy koa natsoina hoe mpanjaka ny mpanjaka tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry no ilazana anazy amin'ny apokalipsy toko fahatelo amby folo andeny ny faharaiky amby folo ny nataonyity bibidia faharoa ity dia nanome aina ny sary la bibidia voalohany nanery olona rehetra ho asiana marika eo amin'ny tanany sy eo amin'ny andriny ka ny marika zay napetaka teo amin'ny andriny ny olona rehetra dia ny anaran'ilay bibidia voalohany Jesus Christus Filii Dei no anarana no entin'ilay bibidia voalohany ary zay no nadika amin'ny dika teny frantsay hoe Jésus Christ Fils de Dieu amin'ny dika teny malagasy hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tsy misy hidirany
amin'ny anaran'ilay zanaky ny avondrindra na koa hoe misy idirany amin'ny anaran'ny mpamorona, tsy misy idirany zany fa ny anaran'i jesosy tamin'ny teny grika no nadika amin'ny teny latina hoe jesus, ary ny anaran'ny kristina tamin'ny teny indiana na teny hindoisme no nadika amin'ny teny grika kristos, de amin'ny teny latina kristus, jesus kristus, de ny ampy ny deus ilay masoandro ny vavahany romanina izay nantrina hoe jesus kristus filii dei, nanome 666 ny taremarika amin'ny finosiny anarana iny. I Constantin no nanambatra voalohany an'ireo anara-tsampy izay sampy akitelo reo, sampin'ny jesosy sampin'ny kristus sampin'ny deus, de natambatra Constantin ho anarana iray ny fanonana anazy, de nanome 666 ny taremarika amin'ny finosiny iny rehefa tonga lay bibidi faharoa, de iny anaran'ilay bibidi voalohany iny no nasain'ilay bibidi faharoa ho raisin'ny olona rehetra teo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany. Mandrakandroany ianao raha mamaky ny baiboly dika teny latina de jesus kristus no hitanao any midika teny latina, ary any midika teny grika dia jesus kristos no hitanao any. Zay mariako tsara fa tsy misy idirany amin'ny anaran'ny avo indrindra na ny anara zanak'ondry, fa anara-tsampy ny vavahan'izao tontolo zao sy ampivavahana an'izao tontolo zao mandrakandroany izany anarana izany. Bibidi roa mpanompon'ny dragona nampiasain'le dragona amitaka an'izao tontolo zao nanatanteraka an'izany asa izany ary tamin'ny alalan'izany ihany koa nefany no nahatanteraka ny tony faminaniana voalaza ao amin'ny baiboly itony. Mino fa tafitany aminao izay zava-miafina lehibe naseho androany izay. Mbola misy toyany ny makasika ny fanjavana ny ty bibidi faharoa ity satria rehefa nitondra ny fanjakana romanina ny fahefana papaly na le bibidi faharoa, de nisy ny sapi-boninahitra izay nanaovany marika mahampanjaka anazy arak'io aseho amintsika io de eo amin'io satroka io misy soratra hoe vicarius filii dei, vicarius filii dei, izay rehefa atao koa ny fanisana de manome 666. Ity bibidi faharoa ity dia mpanompon'ny dragony, de efa nisy mpitondra fivavahana nanazava hoe ilay vicarius filii dei de manome 666, mariny zany fanjavany zany, fa tsy ilay vicarius filii dei no iankofan'ny olona rehetra, fa jesus kristus filii dei no iankofan'ny olona rehetra, fa marika kosa ilay vicarius filii dei fa bibidi ilay nitondra n'ilay fanjakana dia marika amantarana anazy mahabibidi mpanompon'ny dragona anazy ny vicarius filii dei, fa tsy anarana ny vavahany zao tontolo zao izany vicarius filii dei zany, fa anarana anaram-boninahitra no entin'ireo fahefana papaly izay nifandimby. Izay ny makasika an'izay zavatra zay raha fitinina fohifohy amin'ny fandaharana amin'ny manaraka indray tohizako mazava tsara izany zava-miafina rehetra izany. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-bibidi izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 3:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.